Amin'ny fifina lehibe no androsoana atao tokantranontsika ny amin'izao fotoana izao tonga amin'ny fotoantsika izay azotsika miditra indray ao amin'ny izao fandarana izao ho antsika rehetra mikasika ny amin'izany atao hoe gadona ny ady lehibe farany tsisy aresan'ny rosia izany, izay mihitsy moa izany no tenin'androany fa lehibe rahabahantsika rehetra izay mihaino sy manaraka ny fandarana ny amin'ny tian'io ty moa zany itsika dia ilaza ny amin'ny hoe migadona ny ady lehibe farany ina ny antony tonga ny ambassadeur ZA, ambassadeur Union samy teny azay ary fantatro fa tena maningilany tsofina daholo nareo iteny hoe ahoana moa ny asa inao amin'ny teny zany ary de vao miary tena manamafy hoe miomana fa hipoka aminao zany zay ary efa midona aminao de sao de mba tratran'le tena hoe médecin après la mort zany hoe efa tratra ianao vao tonga saina de ny mbola tsy migadona eo ampelantananao ny fahatongavany zavatra tsy maintsy isy eo aminao de maiza mihaino azo zatra teneniko zao ary avy atransika de ambaly avy hatrany mahitsy be hoe maninona ny molaza fa tonga ny farany de tsotra kely io risi manao ny ataon'io ny atao hoe efa miditra ny andro farany zao tsindriko mafy ndre mandeha io Russie efa manao ny ataon'io io ady Ukraine io de no efa fiandohany hoe manomboka ny ady eo amin'izao tontolo zao ary mimany ianao hiatrika an'izany ary tsy misy aresan'ny Russie zany nareo novinoviny andeha daholo amin'izay ny fanazavana fa eno tsara ary voalohany indrindra aloha de ny zatra ho resany eto de ilay tompony hery ilay tsy hainareo tsy fantatrinareo ary tsy hainareo ohatrany amin'ny anarany ary tsy fantatrareo ohatrany amomba azy fa ilay tompony hery sy ny fahefana no efa nandefa teny fahamantarana hitany masonareo fa tsy norarahinareo ilay tompony teny sy ny tompony aina sy ny fanahy sy ny hery rehetrarehetra na ny tamaso ny tsy tamaso efa nanomeny fahamantarana anareo fanambaninareo ary tena nataonareo tsinitsinina ary lazainay mihitsy ny hoe niviry avainareo zay nytenenina nefa ny marina ny teny zay tompony teny zay le tompony atao hoe soratra masina anjiosy zay miomany ianao fa tsy mety ho tanteraka zay nytenenina na mety aminao na tsy mety aminao na mahafaly anao na tsy mahafaly anao de tena miteny anao mihitsy ny fa tsy maintsy ho tanteraka zay tenenina menoany aloha ny fanaporofony ianao menoa ny fanaporofona zany zay no hitenenako anao hoe tsy maintsy ho tonga aminao io na tianao na tsy tianao ary tena confirmation 100% teniny zany ambassadeur Union soaziady zany à 100% de garantie ary ozy ny hoe sans bavure mihitsy sans bavure eny ary ny fanazavana zay tompony zao teny sy fampianarana sy fanazavana zao hoe hiatra aminareo ambonin'ny tany ty teny ty ary tonga zany fotoana zany ny zanakitsy reheny no hitondrasako ny tantara hoe hitanareo tsara naninona ny amerikanina sy ny frantsay ary ny alemaina sy ny anglisy no ny arany rotsaka ny ambony any amerika ny israelianina tamin'izy hotifirn'iranianina teo ary tena ntifirn'iranianina izy fa tsy nisangana zareo fa niezaka mafy daholo ny amerikanina sy ny frantsay ary ny anglisy ny alemaina niaraka ny ambony any zareo satria naninona zay lazaiko tamina hoe misy tompony ty tany ty lay tompony ty tany ty no namoaka baiko hoe ambeny io israelianina io zay le ho ampianariko anao nanomboka tany io teny io nefa niatra ary mbola le teniny koa ny no milaza hoe miomany anareo fa hitaloza am'izay nareo olombelona ary tsy misangy io teny io zay aloha nyetombotsika anazy ojerevantsika daholo ny tenin'io Andriamanitra raito hoe Yahva ino hoe dada malala Yahva ao anatin'ny soratra masina fa le soratra masina tsy tianareo fa ao no mandrafitra ny tantaranareo olombelona ary zay no natongavany ambassadeur ny soaziady ahity aminareo iteny ny fiafaranao iteny ny fanampitenanjoanao
ary ho tonga senao iainao zao teny marina sy afatra omenanao zao. Ary raha mety miaina anao fa saingy tsy fantatra aloha na iainanao tsy fa ny endra mahita ny loza de mihery le dala kosa no mandroso kavo. Amaky teny atsika ao anatin'ny soratra masina ny fahatanterahany zany tena zany hoe manina ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny alemaina niara-niaro ny Israel. Ny tena marina voadidy izy ary nandidy azy de zao maniraka anazy ao. Ny nandidy an'ireo de za hitanareo ny raha naiteny aminareo zao ary tsy mahafantatra an'izany ny filoham-pirenena amerikanina Joe Biden, tsy mahafantatra an'izany le chancelier allemagne Olaf Scholz, tsy mahafantatra an'izany ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron, ary tsy mahafantatra an'izany lay premier ministre izy moa anglisy sy ny mpanjaka anglisy. Fa nefa de mandeha anaraka ny teny zay nambary izy hoe ataonareo ty, fa tsisy mahafantatra hoe misy mibaiko izy. Ary mibaiko n'lay mibaiko azy tsy azo tovirana mihitsy ny eny fa na ianao koa aza tsy afaka manohitra an'izao teneniko zao ianao na iza fa olombelona ihany anao ka tady tio fa noforonina de noho ny teny le namorona anao fa tsy afaka nikofoka mihitsy na président amerikanina fa tsy maintsy nanaraka ny tenylay tompony zao teny zao, tsy maintsy nanaraka ny tenylay tompony zao fanambarana zao. Tsy nafantatra ihany koa ny filoham-pirenena frantsay, ohatr'izany koa ny alemaina, ohatr'izany koa ny anglisy sy izy mety niaraka tamin'izany fa de niaro azy fotsiny israelianina. Fa naninona tsy navelona ny daroana teo reo? Fa inona ny antony tsy maintsy niazaka zana ny daroana ny izy moa ny israelianina? Nefa be deaibe ny firenena mba mamparely tsy arovana satria maninona? Ary maninona tsy mba niazaka zana ny arovana ny Ukraine? Nefa ny Ukrainianina zay efa mitarainy efa firy taona hoe mba meo fitaovam-piadina zay. Naninona tsy narovana izy? Fa maninona ary niazakazaka nakany Israela nefa niaro Israelianina? Zay tsy niady raha tsy voaingana kely teo gamma zay vao nisy ray volana latsaka zay. Zany no niazaka zany. Fa maninona tsy mba niazaka zany ilay Ukrainiana efa maty daroka ny bomba nataon'ny Rosiana? Inona ny antony zany? Minanao ny valiteny satria tonga niady lehibe farany sarotra aminareo niaro Ukraine zany. Ary tena lazaiko mihitsy ny hoe adalany zay mitsofoka ao. Da ho atsika ry amaky ny teny hojerevantsika voalohany indrindra zany ny tenin'Andriamanitra aloha ao amin'ny hoe naninona zany nina moa ny tanteraka ty teniny mandeha ty ary maninona no manizigiza ny ambassadeur-ny Saziadiava migadona eto ambonin'ny tany ny ady lehibe fahatelo tsisy masaha manakana ary tsy ho voasakana ary tsisy hery afaka manakana. Miditra izy tena tsisy masakana intsony, tsy misy hery na fahefana na iza afaka mampijanona an'io intsony. Tadidio tsara ny tenin'ny ambassadeur-ny Saziadia zay manao sini ankehitriny ilay naniraka azy, ilay ayavaseho soa, ilay tsy tianareo ary sady tsy fantatrareo nefa tsy te lalako nareo fa manao sini zany naniraka azy zany hoe miomany ianao fa hiatry io na mety aminao na tsy mety aminao. Ary zao fanambarana zao de tadidio tsara fa efa tany amin'ny 2003 nisy an'izao filazana izao ny amin'ny zatra ho ataon'ny Russia. Ary ho any eto Madagasikara manokana moa de efa nahaino an'izany histoire efa hatramin'ny ela ny teto Madagasikara, ny firenena malagasy efa nahaino an'izao histoire zao efa hatramin'ny ela fa ianareo aty ampitan-dranomasina ny tsy mba naheno an'izany. Ary zany no ampandrenesina anareo an'ilay tantara hoe ity le sary efa niseho ary de ho ampahafantaranareo maiza miaino fa manjoatra ny atokantranonao ty teniko ty, miditra hatrany amin'ny asanao ty teniko ty, miditra hatrany amin'ny vinao privénao mihitsy ty teniko ty satria miatra ny farany, tonga ny farany. Ovaketsikara ny manomboka amin'ny tantaran'ny Israelianina eo ny angaitsika anazy. Ny tantaran'ny Israelianina, ny zavatra nanjon'ny Israelianina zany ka natonga andreo Israelianina reo ambenana mandrakandroany. Izay mihitsy mantsy io tiako taritiny hoe inona moa ny antony tokony ambenana anazy? Raha misary de firenena miteraka problème izy.
ka inona no tokony iambenana anazy? Maninona tsy mba le palestiniana no narovana raha misary anankiray satria efa misy olona efa 33 000 angambany izy raha diso misy any olona efa maty. Tsy zany ve ny tokony arovana par rapport amin'ilay israeliana zay teo hoe misy 1200 angamba maty ny civil? Fa nataontsika hoe mba maso tsy miangatra ohatsiny a. Rehefa mba samy feno 1200 na 1500 na 2000 dia tokony najanona le ady satria hoe fa mba samy maty sany olona zay. Raha miresaka fandinina tsotra satria le mamono olona ny tsy mety, fa maninona rehefa palestiniana ny vonoa dia mety, fa rehefa israeliana dia tsy andeha nitsangana ny aro daholo fa ny tena mipetraka. Ary maninona ny ukrainiana zay misy midarika andro manalina taria tsy mba nivonjena hatramin'izay, fa ny israeliana zay tsy de maninona akoriny nohatra dia niazaka zanany hovonjena mafy mihitsiny ary natahorana ny hoe sao dia misy mamono any reto, fa maninona? Mamaly anao ary valy teny omenanao koa le hoe ka dia miomana koa fa tsy maintsy amely anao ny Rosianina. Ianao le tsy te an'izany mihitsy ny miomana fa ianao no tratra an'izany. Hoe naninona ny zanak'Israely ary no tratra zao olana zao ka voatery tsy maintsy ambenina hatramin'ny farany izy a? Ny olana voalohany dia reo zanak'Israely rehefa nomenina ny lalàn'Andriamanitra tamin'izany fotoana menana azy natokana ho azy ireo dia nididy fotsiny lalàna Mose dia tsy narahany dia tezitra io Andriamanitra io ka namely anazy amin'izay hoe rehefa tsy tandriamanareo teniko io dia ho asiko nareo. Zay zany le hojerentsika io. Inona atao le nanjoana azy aleoloha rahantsika ny tenin'Andriamanitra araka ny boky amin'ny Levitikosy toko 4:20 dia ny 7:20 sy ny 10:20. Levitikosy vaketsika rehetrarehetra somary oziny reo hoe mamaky baiboly ka le baiboly mihitsy ny anapolofoko aminao hoe tsy afaka miala amin'io ianao. Ary ity le Andriamanitra marina mandidiny lalàna an'ity tany ity tsindriko aminao zay, ity le Andriamanitra marina mandidiny lalàna tsy maintsy miseho amin'ity tany ity ary tsisy afaka mamaly anazy zany. Adalanareo tsy tena araka anazy. Zay le Andriamanitra marina tsy tia fahotana. Levitikosy toko 4:20 ovakitsika manomboka amin'ny andininy 7:20 sy ny 5:20 aloha voalohany indrindra. Lotserikely le tentsika aloha zafady indrindra. Levitikosy toko 4:20 andininy 7:20 vaketsika aloha. Ao afaka miseho amin'izay ny sary a. Fa raha tsy miheno akosa ianareo ka tsy mankatao ireo didy rehetra ireo, ary amaivonareo ny didiko na alina ny fananareo ny fitsipiko ka tsy ankatoavinareo ny didiko rehetra fa ivadianareo ny fanekeko. Eo zany dia nametraka teny mihitsy ny Andriamanitra hoe raha ivadianareo ny teniko ary raha tsy mitandrana ny fanekeko nareo ary manohitra an'izay teneniko rehetrarehetra nareo dia izao amin'izay ary nataoko aminareo. Ianio amin'izay ngeny andininy fa raika amin'ny 30 angambany izy no fijevantsika ny toyny. Andiny faraika amin'ny 30 ary ka hatrany amin'ny andiny 7:30 hoe ity ny toyny be dehibe izy ary horavako ny tanànanareo. Fa tena rava io Jerosalema io, tena mpiteny mpanjaka ny Asiriana, ny Babiloniana sy ny maro samihafa. Ary ataoko lao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko ny anitrareo ka ankasitrahana, ary ataoko lao ny tany ka ho talanjona amin'izany ny fahavalonareo zay monina eo. Ary ianareo dia ho aheliko any amin'ny jentilisa. Ka ity mihitsy le resantsika ity hoe tena no ahelin'Andriamanitra any amin'ny jentilisa izy ary anatsoaka sabatra ho entiko manenjika anareo ary ny tanareo dia ho lao ary ny tanànanareo dia ho rava.
io zany le Andriamanitra nefa nanomboka ny teny tamin'ny Israely any. Eo anao fa tokony tonga saina hoe nga efatrany le tata, efatrany le tata. Hatrany ino ny aingy io resaka io. Dia norohan'Andriamanitra tokoa raha ny zanak'Israely. Fa ho arantsika aloha ny teny rehetrarehetra mikasika any amin'izay a. Zao ndray tsika aloha jeriny toy ny tantara foana satria misy tantara tsy maintsy harantsika mihitsy aloha amin'izao rehetrarehetra zao hoe zao daolo ny zahatra nitranga tamin'ireo ina moa tamin'ireo tamin'ny zahatra ny Sodoma zanak'Israely zany tamin'izay fotoana izay dia reto daolo ny zahatra hoe hamelony zanak'Israely ho vakentsika eo amin'ny Jeremia indray toko 5:20. Jeremia toko 5:20 vakentsika indray zay ho voninahitr'Andriamanitra. Jeremia toko 5:20 andininy 7 vonoko andininy 7 ka hatramin'ny faraka 20 jerevantsika hoe nanomboka ary ilay loza. Jeremia toko 5:20 manomboka ny andininy 7 no vakentsika hatramin'ny taona 7:10 nanjakan'ny Josia zanaky Amona mpanjakan'ny Joda ka mandraka ny Roany dia mandritry ny 13 taona izao no natongavany teniny Yahva tamiko. Ary nolazaiko taminareo eny ny fomariana koa ka nilaza fa tsisy ny ainareo. Eo zany hoe Andriamanitra mandeha fafara tamin'ny zanak'Israely fa tsy nety ny ainy mihitsy ny Israely anina dia ohatranareo olombelona tsisy mety miaino an'ilay fahamarinany teny. Tena mitovy ihany nareo na dia efa eo ambavanareo raha ny loza dia mbola tsisy tena fa taitra fa mbola samy mbola mizezizezy tamin'ny lalakalenareo nareo. Ataovy ihany arany. Yahva naniraka ny mpamina ny mpanompony rehetra ho any aminareo. Efa fomban'Andriamanitra mandefa mpitoro teny sy mpilaza teny tahaka an'izao taona ziady azy zao izay mamarana ny tantaranareo to ambonin'ny tany. Ny fomarena koisy ka naniraka nefa tsy nety ny ainareo nanangilana tsofina ny ainy ka nanao hoe samy miala amin'ny lalan-dratsinareo avy nareo ary samy miala amin'ny ratsy fanaonareo ka dia onona ny amin'ny tany izay nomeny Yahva Andriamanitra nareo sy nilazonareo hatramin'izay komandrak'izay sy ny maro samihafa zany. Andininy 7 dia nefa dia tsy nety ny aino mihitsy nareo Yahva mba hampatezerinareo tamin'ny asan'ny tanareo mba hahitanareo loza. Tsy nety ny aino mihitsy ny Israely anina. Ohatranareo olombelona tsy mety miaino amin'izao io mihitsy tsy mivaky loha sy tsy miraharaha mihitsy hoe tsy mivaky loha amin'izany zay. Miomana fa tonga aminao mihitsy tsy maintsy hivakianao loha amin'izay. Andininy 9 koa izao no lazainy Yahva tompony maro noho ny tsy niainonareo ny teniko satria nareo tsy niaino ny teniko ozy izy. Dia indro hampanalaiko ny firenena rehetra ny avaratra sy Nebokadnezara zeran'ilay zava-doza. Nampanalain'Andriamanitra amin'izay ny fiaina feny avaratra izay hojerevantsika hoe fa ahoana ny fifandehan'ny ty tantara ty fa eto zany dia hoe indro nilatsaka ny loza ho any zanak'Israely ary ho voaroaka izy ala amin'ny taniny. Indro hampanalaiko ny firenena rehetra ny avaratra sy Nebokadnezara mpanjaka amin'ny Babilôna mpanompo Yahva ary ho entiko amely an'ity tany ty sy ny poniny eto mba amin'reto firenena manodidina rehetra ireto izy. Ary ho aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zatra mampisitrasitra sady ho rava mandrakizay. Io nefa tanterahany tenin'Andriamanitra tary amin'ny bokin'ny Levitikos teo zany. Ary hatrahatra eo aminy ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina dia ny feon'ny vato fikisombaly ary ny fahazavan'ny jiro. Ary ity tany rehetra ity dia ho foana sy olonao ary ireto firenena rehetra dia ataoko manompo ny mpanjaka amin'ny Babilôna 70 taona. Zay ary le hatezerin'Andriamanitra fa nomboka ny latsaka. Tanteraka vele izy valiny diory izy niatra tamin'ny ino moa tamin'ny zanak'Israely zay loza be mahatsiravina eo andao ka vakitsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra mbola votohan'izany tantara rehetrarehetra zany dia ho jerevantsika amin'izay ny eo amin'ny mpanjaka faharoa toko 7:10 andininy fa 5 sy ny 9 nitantsika ny hoe ny ino moa ny mpanjaka Asiriana namelana zareo Babilôniana namelana zareo Israeliana zafady ho vakitsika zay tena nomboka tany amin'ny zareo Asiriana namelana azy dia ny Babilôniana dia ny Mediana sy ny Persiana samy namelana ny zanak'Israely. Io zao le bokin'ny Jeremia ny teny io izy io. Dia ndao avakitsika ilay mpanjaka faharoa toko 7:10 andininy 5 sy ny 9.
Mpanjaka faharoa toko fafito ambin'ny folo andiny fahadimy sy ny fahenina. Andiny fahadimy sy ny fahenina hoe nameliny zanak'Israely tokoa ara ny afa-firenena dia nanomboka tamin'ny mpanjaka ny Asiriana. Mpanjaka faharoa 17:5-6 hitantsika ao anatin'io teny io. Dia niakatra ary ny mpanjaka ny Asiria ka nanenika ny tany ary niakatra tany Samaria ka nanao faherano azy 3 taona. Ity Samaria ity zany kapitalin'ny Israel tamin'izany fotoana zany. Ary tamin'ny taona fahasivy nanjakan'ny Osia no nahafahany mpanjaka ny Asiria tamin'ny Samaria dia nentiny baby tany Asiria ny Israely ka namponeny tao ala sy tao amoron'ny abora Gozana zany ary teny amin'ny tanàna Mediana. Io zany dia teny milaza mihitsy hoe tanteraka tamin'ny Israeliana ny famelezana anazy. Dia tao aorianany moa nitsy ny Mediana sy ny Persiana, ny Babiloniana zany. Io fa voalazan'ny soratra masina teo nanafika izy dia sy ny maro samihafa. Andao apitsika farany zay teny zay eo bokin'ny mpanjaka foriny faharoa toko 7:20 andiny 7 sy ny 1:20. Mpanjaka faharoa toko 7:20 amafiziko tsara aminareo zay mo fantatra mihitsy fa tanteraka ange ny teny 7:20 eo amin'ny andiny 10 nga manomboka bakitsika. Mpanjaka faharoa toko 7:20 andiny 10 sy ny 7:20 teo zany nanomboka nameliny Israeliana ny firenena rehetrarehetra araka ny tenin'Andriamanitra hoe hoenjehako amin'ny sabatra nareo. Dia io izy io ary nanomboka teo dia nielina nerana an'izao tontolo zao ny Israeliana hoe hoaheliko manerana an'izao tontolo zao any nareo. Io izy io ary no nitapitra ny 3 taona dia afaka ireo ny tanàna. Dia tamin'ny taona nafaina nanjakany Ezekia izay taona fahasivy nanjakany Osia mpanjakany Israely no nahafahana ny Samaria. Ary ny mpanjakany Asiria dia nitondra ny Israely ho babo tany Asiria ka nametraka azy tao ala sy teo amoron'ny abora ony Gozana ary teny amin'ny tanànany Mediana. Eo zany nanomboka niparitaka amin'izay ny zanak'Israely tratra ny fahirano misesy tany dia nielina nerana an'izao tontolo zao ny Israely nanomboka tamin'izao fotoana zany. Izany fotoana zany dia tany nanomboka tany amin'ny taona moins 720 tany ho any zany. No nanomboany zany olana niparitany zanak'Israely manerantany satria afaka neny Asiriana dia niditra indray ny Babiloniana tamin'ny andro Nebokadnezara mpanjaka. Ho an'izay mahita tany dia mahay izany nareo. Eo niditra Nebokadnezara mpanjaka namono Israeliana dia niditra indray avy teo ny Mediana sy ny Persiana dia niditra ny Grika dia niditra ny Romana dia niditra avy hatrany amin'ny teoriana moa dia nisy nataony Hitler tena maty volo taoro zareo Israeliana tamin'ny andro Hitler. Hitantsika tsara 6 millions isy an'izy efa maty. Famonona natao an'ireo jiosy ireo ary ny farany dia isa hitantsika eo izy ny farany amely anazy fa ty tsy maintsy misy mamono reo hatramin'ny farany. Reo Israeliana reo efa vozina tsy maintsy vonono reo ka eo amin'izay sary zay mihitsy tsy maintsy misy miaro anazy mba tongavany amin'izay satria raha tsy misy miaro anazy dia horitra io Israeliana io. Dia zay tsy maintsy erovana anazy hoe ambeny io Israeliana io. Zay na tonga ny Amerikanina miambina anazy satria miambina le amely anazy farany. Ho iza ny voalaza amely ny Israeliana sy amely an'izao tontolo zao. Dia tanao tsara zany fa raha misy tsy maintsy miambina ny Amerikanina, misy miambina ny Israeliana, ny miambina ny Israeliana dia tsy fa ny Amerikanina. Dia tsy maintsy misy ifandona aminy zany dikan'izay ary ny fandona aminy dia ilay tsy maintsy amely anazy. Ka mandra-piaviny le amely anazy dia tsy maintsy arovana izy aloha sao dia lany ritra ao. Tsy haiko na araka anareo le teny na tsy araka anareo fa efa somary lasa loha kely ny teniko fa zany io tantara io. Eo ambeno izy satria tsy maintsy miandra le amely anazy amin'ny farany izy satria efa lasa dolo ny amely anazy teo. Mbola lava be ny histoire izy misy resaka biby mbola ampianarina antsika hoe biby avy eo anatin'ny ranomasina izay manana tandroka 7 ino moa tandroka 17. Mbola ho avy zay. Fa ny tantara efa marina no efa lazavaina amintsika hoe tsy maintsy tanteraka io na tianao na sy tianao. Ary zay zao ampianarina antsika etra tokantrano hoe mahay zany mihaino sy mandray fa tsy maintsy tonga ny ady lehibe farany izy efa mandeha io
efa mandeha le izy fa tsy ho tapaka intsony ary tsy azo tapany intsony, tsy misy herina fahefana ampitany ty mazo manala an'io na manaisotra an'io na mampijanona an'io, fa zay mikitika an'io mampijanona an'io no potika sy horava izy. Zay mikitikitika an'io na iza na izy na hery avaiza na fahefana avaiza no potika sy rava. Zany le dada mahery indrindra iavano anaran'ilay naniraka an'izay adiady tonga ty aminareo ety. Tsy azo sangina ny teny etony eto, tsy tenin'olombelona ny teny eto fa tenin'Andriamanitra mahery, ary lay mitondra ny teniny lay tsy azo sangina. Fa marina ny teny fototra zany ho voninahitry dada iavasy eo soa. Ary tsaroa fa tena fitiavana lehibe famonjeny ty. Leo tsy kely toy izay tingela ny teny hoe inona raha no nitranga rehefa tanteraka zany teny zany a, efa voaroaka zareo. Satria dia niditra ny Babiloniana dia nandroaka anazy, nanao sesitany sy ny karazany a, dia niditra ny daholo rehetrarehetra farany mparitaka maneran-tany satria niditra ny Grika, niditra ny Romanina, dia niparitaka manerana zao tontolo zao ny Israeliana dia tonga ny eran-tany, tonga hatrany amin'ny faritra avaratra zao tontolo zao, tonga hatrany amin'ireo Occident rehetrarehetra reo niparitaka ry zareo. Zay rehefa niparitaka ry zareo dia aitsika tsara moa fa ny soatra masina dia manamarina mihitsy fa niparitaka izy, satria ny soatra masina indray no niteny amin'izay hoe avy ireno ary reo naparitaka nareo reo. Noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra io dia niparitaka ny zanak'Israely tena voany sesitany manerana zao tontolo zao izy. Porofony zany hitanareo tsara, misy jiosy any France, misy jiosy any Amerika, misy jiosy daholo ny fahatrany Ukraine any ary misy jiosy, any Rosia misy jiosy, saika misy jiosy daholo manerana zao tontolo zao ary iny le vokatry ny sesitany nazo anazy dia niparitaka ry zareo noho ny amin'ilay zava-doza nitranga teo amin'ny tany ny jiosy. Ary rehefa niparitaka ry zareo dia ny zavatra nitranga amin'izay taorinan' zany nivoaka ny tenin'io Andriamanitra io hoe ianareo rehetrarehetra zay nanaparitaka an'ireo jiosy reo avy reninareo amin'ny taniny izy, ary rehefa averinareo amin'ny taniny kosany izy dia ambeny tahaka ny fiambina ondry kely dia fiambesina ny ondry zany. Dia tareo zany reny ondry reny fa rehefa misy mpiambina dia arovana tsy ho an'ny ambody, arovana tsy ho azo ny fahavalo, ho arovana tsy hoe misy mamono fa tsy maintsy miambina eo ny tompony, fa zay natao ny miambina ondry. Izy ireo man tsy mora misy mamono reny, ho an'ny biby izy izy malefaka kely dia mora maty izy, dia tsy maintsy ambehana zany le ondry. Dia ozy ho Andriamanitra marina sy mahery io zay tsy azonao divirana ny teniny hoe tsy mahafantatra an'izao Joe Biden président américain, tsy mahafantatra an'izao Emmanuel Macron président frantsay, tsy mahafantatra an'izao lay prime ministre Allemagne, ary tsy mahafantatra an'izao ny prime ministre anglisy. Hoe ambeny io fa nefa n'izy ny ambala. Zany le Andriamanitra tompony teny sy tompony ainao sy tompony zao tontolo zao, rehefa miteny izy dia tsy misy mahazo mamaly zany. Tsy maintsy manaiky daholo nareo fa olombelona ihany nareo ne, tady teo fa olombelona ianao, olombelona kely ianao fa tady teo, misy mpamorona anao. Dia aza miteny hoe ahoana moa ianao manana fahaisana miteny ohatran'izao, mbola ho hainao zany aoriana kely fa mbola tsy androany tsy am'rapitso, fa ho hainao amin'izay izy le miteny aminao sy miresaka aminao. Fa fantaro ny hery sy ny fahefana mandeha makany aminao any hoe aza mikitikitika an'izao hatsarana izao fa zaranao aza mahaino an'izao fitiavana be omenanao zao. Zao fa kitsikara ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia toko faraka amin'ny telopolo dia manao amin'ny andininy fahafolo ny vakitsika zany. Jeremia 31:10 ho vakitsika. Danangena aloha mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra dia vakikety dia hitanareo tsara ny fatanteran'ilay teny io tsara ty teny ty. Raha mba maheno an'izao filoham-pirenena Amerikanina tonga saina izy, raha mba maheno an'izao filoham-pirenena frantsay mba mety tonga saina izy, eny anie mba hiaino daholo rehetrarehetra, eny anie mba hiaino daholo rehetrarehetra fa ny tantaranareo sy ny mandravitra ny fiafaranareo zao tany teneniko eto zao hoe tsy misy ninona azo nareo atao ntsony fa olombelona ho anareo, namboarina, vovoky nareo, mety levona. Fa zao teneniko aminareo zao tsy levona manak'izay zao. Izy io miantry io arako. Eny io arany teny. Jeremia 31:10.
miaino ny teny ny avay anareo jentilisa ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitany. Izany ka ataovy hoe izay nampieliny Israely no anangona azy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny ondriny. Hoe ianareo zay nampieliny Israely reo zay nandeha faziny ny paritaka manerana azy atao zao ny amin'ny famelezana rehetrarehetra anazy tao, hoe namely azy daholo ny rehetrarehetra any ka lasa nyparitaka izy ny farany. De zao avy reninareo ianareo zay nampiely anazy io, avy reninareo izy ary angony zay le hoe zay nampiely azy no manangona azy indray sady mitandrina azy tahaka ny fitandriny mpiandry ondriny ondriny, angony izy de avy reno amin'ny taniny zany. Ary rehefa tava verina eo amin'ny taniny izy de ambeny tahaka ny fitandriny mpiandry ondriny ondriny. Iza ny Andriamanitra amin'ny teny ohatran'izany ka tanteraka ny teniny. Fa nefa zany teny zany de tany amin'ny taona -500 misy zany teny zany. Tany amin'ny taona -500 talohan'ny Lazero no misy an'izany teny zany. Fa tanteraka izy ankehitriny hitantsika vao tamin'ny ray volana taona natanteran'le teny. Ny niarovan'ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, ny Rosia, ny Israelianina farany teo niarana hitinareo. Lazao fa zatra kisangisangy zany na kisarisary zany. Niarana hita ankehitrika 99% ny fiarovana nataony Israelianina ny andro firenena ngeda be efatra reo, ny fiarovan'ny Israelianina tsy ho tratra ny bomba narefan'ny Iranianina. Fiza naniraka anazy efa dareo iambana ny Israelianina. Iza no naniraka ny président Joe Biden, iza naniraka ny président Emmanuel Macron, iza naniraka le chancelier allemand, ary iza naniraka an'ilay ino moa le premier ministre anglisy naniraka azy hiaro an'ny Israelianina. Fa inona nga io prala nga reo mpianakavy. Fa maninona nanino reo no nandeha niambana sy niaro. Io mivandravandry olonao io ny tenyle mahery, io mivandravandry hitanareo io ny tenylay tompony ty tany ty, ny tompony fahefana am'ty tany ty, ary tsy misy Andriamanitra mahazo miady aminy fa potika izay miady aminy. Io ny teniny io, iarahantsika mahita ny teniny io. Hoe ambeny io tahaka ny fiambina ondry ny ondry, tahaka ny mpiandry ondry miambina ny ondry, de aokatran'izany ny ambeny anareo ny Israelianina. Fa tsy conscient président Joe Biden, tsy conscient ny président Macron, tsy conscient le premier ministre anglisy, tsy conscient le chancelier allemand. Voilà sorte mahita an'izao sary mandeha zao nefany ianareo mataitra ve mba tonga saina ve hoe ino ny ty miseho ty. Zao ny lazaina aminareo hoe tonga ny fahatanterahany teny. Io ny Andriamanitra mibaiko an'izao tontolo zao. Ilay ny tenako anao hoe mba maiza miain'ny teniny. Fa io le tsy tia fahotana ary tsy manaiky mimpanota zany makany aminy. Olena ohatra lasa toriteny ka izy tenin'Andriamanitra tsy maintsy miditra kely mba nome saina anao hoe mba maiza miaino an'izao famonjeny zao am'izay manomboka androany. Fa olombelona ny foronina ihany ianao fa tsy tompony ty tany ty, tsisy tompony ty nareo nenandray. Fa ny tompon'ilay mandidy, io ny tompony zao. Ndroany le Israelianina tsy afaka namaly fa ndroany izy de namely daholo ny fahavalo. Rehefa avereo izy hoe avereny io de ambeny tahaka ny fiambina ondry. Aitsika tsara rehefa fa zany Israelianina zany ngeka tena paritaka manerana tany. Ary azo lazaina mihitsy hoe sangany amin'ny fahaizana manerana tany. De nasiana naverina rehefa avy eo, niverina izy tamin'ny taona 1822 ary naverina tamin'ny alan'ny roaplanina sy ny sambo ry zareo. Nanomboka tamin'ny taona 1822 izy naverina tamin'ny taniny ary ny zavatra nahafinaritra tamin'izany de lasa nahazo ny faleovan'ny tenany izy. Ary ny Société des Nations namerina azy na le hoe SDN, Société des Nations, izay niova hoe ONU ankehitriny na hoe Organisation des Nations Unies.
Zany no namerina ny Israelianina tamin'ny taniny, ary ny lohalarana tamin'izany ny Amerikanina sy ny Frantsay mihitsy. Ny Amerikanina sy ny Frantsay dia ny Anglisy, ary namerina koa ny Alemaina mba nanarakaraka tao ihany taty aoriana. Aty tratran'ilay tenin'Andriamanitra daholo averenao amin'ny taniny io. Ny Alemaina moa tsy afaka nanao ihany satria zareo raha mbola namono ihany taty aoriana, mbola nanao abibiana ihany koa zareo tany aloha tany. Zava misy dôlidôly zany fa tsy moa tsy hiditra lalina mihitsy ny tena marina mizary tany seo tamin'izany fa tena namono zany ireo tena izy ary voaterina merina rehefa avy eo. Ka noho ny izy voaterina merina izay indrindra no nahatonga an'zareo hoe miambina azy. Ka rehefa tao anatin'ny tarika ny Amerikanina moa izy ny lehibe rehetrarehetra dia niambina daholo amin'izay na Amerikanina na Frantsay na Alemaina na Anglisy tsy zehitra taritarika niaraka tao. Samy niara-niambina ny Israelianina daholo farany teo. Lazao raha tsy tanteraka zany teny zany. Zay ny valianao voalohany ilay miteny hoe aiza ny mahaposibla ilay hoe Rosianina hono no tsisy marisy. Zay aloha valio. Ary raha naherina tokony sakananao zany teny zany tsy handeha. Reo filoham-pirenena ngeda be reo nefa tsy nasakany an'ilay teny fa izy koa raha tsy mahala hoe voabaiko ane fa misy ny baiko. Ary le mibaiko ny lohanareo dia zao naniraka azy ao. Alay naniraka no mibaiko ny lohanareo olombelona fa nareo tsy mahay. Zany mahatonga na miteny hoe mba maiza mihainao zao teny zao aza be famalina. Aza be famalinina fa maiza miaina. Fa na ny manam-pahaizana ary tsy tonga saina tamin'izao teny zao nefa izy miatra e. Ny mpandinika rehetrarehetra mba mitady hevitra efa ahoana fa izy miatra e. Ary samy gaga daholo hoe manino ny Israelianina no rovana nefa ny Ukrainianina ry tsy mba rovana. Nefa raha ny be ny maty ary ny be maty ary any Ukraine tsisy miara. Raha tsy menimenina le président Ukraine hoe efa tsy mety tsony kosa ngeny ataonareo e. Ary mahita ny fiazaka zany Russie miditra amin'izay vao tonga saina. Nefa le Israelianina tsy maninona narovana tsara mihitsy. Leo izy manana fitaovam-piadiana mbola narovana ihany. Zatra mahavariana be mihitsy zany. Ny Israelianina manana le moa misy an'le dôme bouclier zay ny anarany zany. Tena mahavita miady amin'ny rehetrarehetra miaro tena amin'ny misily. Fa mbola nampiana fiarovana foana. Satria maninona? Satria le tenin'Andriamanitra hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry izy io. Ambeny tahaka ny fiambina ondry izy dia nampiarina. Ko raha ny filoham-pirenena manerana ny tentanindreo monsieur le ngezabe reo raha moa nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy ianao. Izy ianao izay mahita sy mandreha io no monsieur mamaly. Fa misy daholo io teniko io e. Misy daholo le teniko izy ianao zany ny amany an'io. Fa raha vao io zany no nitranga aza mamaly tsony ianao. Metimety aminao idio amin'izay mivava. Izay metimety kokoa. Dia maiza mihaino ny teny marina amin'izay a. Enao le fampianarany eo soa. Enao le fampianarany eo soa fa fitiavana anao daholo zao teny zao. Fanaporofona aminao hoe tsy misy afaka miala amin'ity Andriamanitra marina teny e. Fa tenina voakan'io Andriamanitra io nge dia niatra daholo ny tiako teneniny. Ary ny filoham-pirenena Amerikanina, Frantsay, ny Anglisy sy ny Alemana tsy mahafantatra hoe misy tenin'Andriamanitra mandeha eo. Dia io tenin'Andriamanitra io nge no aplikeny zareo. Ary tsy misy afaka mamaly mihitsy ny a. Satria manjary raha misy miady amin'izao ny Israelianina dia ny tranga eo manjary tsy voary izy dia mety hopotika dia tsy ho avy nefa lay anapotika an'izao tontolo izao sady anapotika anazy. Satria le ho farany amelin'ny Israelianina eo dia sady amelin'ny Israelianina no amely an'izao tontolo izao. Efa izy io hitantsika miady ao Ukraine io izy. Russie zany teneniny zany. Ho avy izy amely anareo rehetrarehetra fa tady io izay teniko izay. Tsy misy miady aminareo. Eno indray ny fanaporofona. Hiditra amin'ny fanaporofona tsika aloha jerevantsika indray mandeha ilay teny hoe averenao amin'ny tany ny Israelianina. Ary rehefa niverinao amin'ny taniny izy dia namoaka baika io dada Iava io hoe aleo izy tsy hizara roa intsony satria hizara roa izy taloha. Dia ny Joda sy ny Israelianina ny zara roa zareo taloha. Dia aleo izy tsy hizara roa intsony fa
ho anankiray ihany le firenena. Iza no afaka mandidididy ohatrany zany na tsy io Andriamanitra io. Rehefa niverinao amin'ny tany tokoa ny Israelianina dia tsy mba nizara roa fa anankiray ihany le firenena. Doreo jerevantsika le teny hoe nizara roa tokoa izy tany aloha tany a. Donc jerevantsika izay ten'Andriamanitra zay araka ny mpanjaka voalohany toko voalohany mpanjaka voalohany toko faha 120 29:40. Mpanjaka voalohany toko faha 120 hoe nizara roa reo fanjakanareo tany aloha tany. Toko faha 120 dia 9:20 fa 30. Manjaka voalohany toko faha 120 9:20 ka hatrany amin'izay hafarany ao. Ary tamin'izany andro izany raha niova, raha nivoaka avy tany Jerosalema Jeroboamy, dia nahita azy teny an-dalana ary ahia Silonita mpaminany, satria resaka mpaminany foana ty mandeha ity. Io zany hoe ary ianao koa zany ve mpaminany matoa teny ity teny ity, ho hitanareo eny fa aleo arahana fotsiny teny. Dia nahita azy teny an-dalana ahia Silonita mpaminany, ary ihany tafo lamba vaovao, ary izy roa lahy ihany no tany an-tsaha. Dia niraisy ny ahara ny lamba vaovao izay notafiny ka notsiariny 20, ary izy tamin'ireo Jeroboamy. Raiso anao ny tapany 10, fa izao no lazainy avahan'Andriamanitra ny Israely. Indro izao efa nendaka ny fanjakana ho afaka amin'ny tanany Solomona, ary omeko anao ny firenena 10, nefa ny firenena iray dia mbola havela ho azy ihany noho ny amin'ny Davida mpanompoka sy Jerosalema, tanana izay novidiako hatramin'ny firenena Israely. 7:30. Satria efa nafoy ahy izy ka niankoaka teo anatrehany Astarta. Ty zany lay mpanjaka Solomona zany lasa nivadika nanompo sampy, dia tezitra Andriamanitra dia nizaraindreo ny fanjakana. Zay le izay sikeno niankoaka teo anatrehany Astarta andriaman'ny baviny Sidonianina, ary Kemosy andriamanitry Moab, ary Milkoma andriamanitry ny tanàna Kiamona, fa tsy nandeha tamin'ny lalako hanao zay mahitsy eo imasoko sy tandrana ny didiko sy fitsipiko tahaka ny Davida rainy. Nefa tsy esolika eo an-tany avokoa ny fanjakana rehetra, fa ampitoeriko mpanjaka ihany izy amin'ny andro rehetra iainany noho ny amin'ny Davida mpanompoka izay novidiako, satria izy no nitandrina ny lalako sy ny didiko. Fa esoriko eo an-tanina ny zanako kosa ny fanjakana, ka omeko anao nefa ny firenena 10 ihany. 9:30. Fa firenena iray ihany no omeko ny zanany, mba hisy fanilo an'i Davida mpanompoka eo anatrehako mandrakariva any Jerosalema, tanana izay novidiako ahy hametrany eny anarako. 9:30. Tiany tantarany hoe misy mihitsy le nizara roa izy ary ianao no alaiko hanjaka amin'izay rehetra iriny fananao ary ho mpanjaka amin'ny Israely. Zay keto zany dia voalaza amin'izay hoe ny eo ajanona sesary amin'ny taranaky any amin'ny Solomona zany dia Joda sy Benjamina. Zay le izy fa ry amin'ny taranaka Israeliana kosany dia hoentin'ity eto hoe Jeroboamy ty ary ny fanjakana ny firenena 10 Israely zay ny hoentiny ny taranaka 10 Israely zany nizara roa zareo. Dia zay na tonga hoe lasa nisy ry Israelianina ary nisy ny atao hoe Joda sy Benjamina no miaraka, ary ny atao hoe ny Israelianina 10 amin'ny ilany fanjakana ray, 2 eo amin'ny ilany fanjakana ray, ary miady tsy akijanona mihitsy ny mora eo hatramin'izy voany sesy tany mbola miady ihany izy. Dia tany misy dia rava-tany zany. Dia namoaka teny amin'izay Andriamanitra hoe rehefa miverina izy dia atao fanjakana tokana. Dia hitanareo hoe lasa Israelianina tokany amin'izao, fa tsy misy tsony le Joda sy le hoe Joda sy Israelianina, rava le izy zany, tsisy azay tsony. Dao raha vakitsika amin'izay le tena Andriamanitra kasika amin'izay any bokin'ny Ezekely no vakitsika. Ao jerevantsika kely bokin'ny Ezekely toko faha 7:30 andininy faha 2:20 no vakitsika avy hatrany amin'ny anaran'ny Hosoa. Ezekely 37:22. Ezekely toko faha 7:30. Ezekely 37:22. Aleo trany dia vakitsika
andiny faraika amby roapolo hatrany hoe famerenana ny israelianina amin'ny taniny manomboka amin'ny raiky amby roapolo ka hatramin'ny roa amby roapolo de lazao aminy hoe izaolona izay ny avahatompony maro ino zao aka ny zanak'israely avy any amin'ny jentilisa io ary le teny hoaraiko avy any amin'ny jentilisa zay naleny eny hangoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko ho any amin'ny tanina ireo averin'andriamanitra any amin'ny tanina zany iny le teneniko teo ary ho ataoko firenena ray any amin'ny tany izy de any atendrombotriny Israely ary ho mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho fanjakana roa intsony tena tanteraka mihitsy rehefa niverina am'izay ny Israeliany tao amin'ny taniny tsy ny saraka roa intsony fa anankiray ihany mbola ilaza fe ianao fa mbola maherin'io Andriamanitra io ianao fa izany teny rehetra zany ange de nitranga daholo hatrany amin'ny fiambenana ny Israelina manak'androany hita amin'ny masonao izy lasa tsy firenena roa fa firenena anankiray hita amin'ny masonao ary am'izao tsika miteny zao de ny Israeliana de taritin'ny Andriamanitra Benyamin Netanyahu izy ny prime ministre Israeliana zao zay mibaiko sy mitazona fahefanao ilaza verinao fa mbola maherinao zany Andriamanitra zany ilaza verinao fa mbola idefehan zany Andriamanitra zany samy mieritreritra tsika fa zany le teo Andriamanitra amin'ny teny ka tsisy masakana ary milaza ka tsisy matohitra mbola maly venao mbola maherinao zany Andriamanitra zany nevany de hitanao maso tsara fa tsy anankiroa intsony ny Israelina am'izao tsika miteny zao fa ray tokana izy ary misy président anankiray ao aminazy ao am'izao ary premier ministre anankiray ny firenena anankiray tanteraka eto amin'ny masonao zany teniny zany tanteraka zany ilay Israeliana naverinao amin'ny taniny tanteraka zany miokanao teo ny daty tamin'ny 1822 ary Amerikana ny lolara namerina azy tao de izy io miambina anazy io ary ambeny takana fiambina ondry de niambina tokoa ny Amerikana ny hitantsika teo rehefa hotifirnirany ihany izy tamin'ny ray volana latsaka teo niambina ny Amerikana niambina ny Frantsay niambina ny Anglisy ary niambina koa ny Alemana efa mba nitsofoka ny antsehatra mbola maly venao hoe mbola misy maherinao zao Andriamanitra toyko aminao zao fa io le tsy tia fahotana io le tena za tsy mihaino mpanota ary zany ny ampianaran'izao ziady azy ao ny taonanao tsy ho mpanota mbo tonga am'izao fahamarinana lehibe zao ary io Andriamanitra io am'izay no ny teny hoe miomany ianao fa ho resiny rosy daholo ary tsika hiditra am'izay sehatra zay am'izay hiditra am'izay sary zay tsika hoe maninona ny voateny am'izay rosy hoe tsy afaka miady am'izany nareo tsy afaka miady am'izany na ny Amerikana fa raha vao miady am'izany de potika nareo de meko mivalony potika biby tsy azo edivana zany Rosia zany zao fanambarana zao de efa tany amin'ny 2003 zao no nisy tato amin'ity fanjakan'Andriamanitra ty ary tsy ninonionona mihitsy ny tato ambony tany hatramin'izay zao vao tonga saina zay nandre nareo ny apetan-dranomasina moa zany de be famalina be ndray hoe aiza koa ny ampiasany zany ka nareo tsy nafantatra nininona tsy mena tsineny amin'ny lafiny ray ka tsy nafantatra ary moa nareo saingy efa ampahafantarany ziady anareo ankehitriny ambasatrevaneo zao fa zany tantara maiko anao zao de efa tany amin'ny 2003 daholo zany le momba nyity Rosia ity tady diova tamin'izany taona 2003 zany de mbola voavy hipotika izy ane tsy matanjaka ny Rosia tamin'izany 2003 zany azaiko anareo ary zany moa tonga ireo tsy mino anazy mihitsy hoe io de avitana potika ny Amerikana zao tontolo zao potika ny tsara mihitsy io ary azaiko anareo mihitsy fa tena tsisy dikany ihany manapotika an'io biby ho hitanareo biby ho hitanareo tsy midera Rosia korony zay raha miteny eto ny sanatry tsy mideran'izaniza fa le Andriamanitra anay mideranay fa ny teny no tsy maintsy tanteraka na tena na tsy tiana de zay omena anareo manome afatra ziady hoe miomana fa tsisy hevitra intsony ary zanareo nahitany hoe rehefa misy trano mirehitra ka misy pompier atsona nge le pompier vienao aty satria misy trano mirehitra rehefa tsy miantso anao de may anao ary ohatran'izany ty rehefa mandeha ty iteny ity ny fanavotana anao ity teny ty no manavitra anao sisa
maiza manafitena fa tsy maintsy miatro io natehana tsy tia, tsy maintsy miatro io natehana tsy tiana. De hiditra am'izay tsika hoe maninona zany no ny teniny ambassadeur-ny USA hoe tsy afaka miady am' Rosia zany nareo, valina ahatra tahaka an'io teny tsy azo ny valina io mihitsy ny koa le nyhitoaran'ny israelianina. de io andriamanitra lehibe izy naniraka anay io ihany koa no miteny azao fanambarana zao aminareo ary maiza miaino nareo, maiza miaino, maiza miaino. Ovakitsika ny ten'andriamanitra ny bokin'ny Jeremia indray toko voalohany. Jeremia toko voalohany andiny 7:10 sy ny 10:10 vakitsika voalohany miaino daholo tsara tsika etretra. Fanaporofona amintsika hoe tsy maintsy tanteraka ny teny hiditra amin'ny resaka Rosia indray tsika hoe ahoana hoy ny lazanao fa tena tsy azo resena io ka ohatran'le teny teo ihany io. Raha afaka nanohitra an'le teny teo nareo de afaka manohitra n'ity teny ity, fa rehefa tsy afaka nanohitra an'le teny teo nareo de tsy mahazo manohitra n'ity teniko ty ihany koa nareo dikan'izay. Jeremia toko voalohany daoge notsika tsara mihitsiny de samy mandinika tsara sy mieritrehitra hatrany amin'ny mpanjaka ny tany, hatrany amin'ny prime ministre manerana tany, hatrany amin'ny rehetrarehetra manerana an'izao tontolo zao. Samy mandinika tsara manoloana zao teny zao hoe manahoana ianao manoloana ty teny ity fa tsy maintsy miatra ty teny ity na mety aminao na tsy mety aminao de tsy maintsy miatra le teny. Jeremia toko voalohany manomboka midininy 7:10 de hoy ava tamiko iroatra avy any avaratra ny lozanjo ny ponina ny lozanjoa ny ponina rehetra amin'ny tany. Zany hoe miomany ianao zay ponina eto ambon'ny tany fa avy any avaratra ny loza amely anao. Amin'ny teny frantsay moa de hoe septentrion. Any amin'ny extrême mihitsy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa any amin'ny teny frantsay any. Ary nateo septentrion de any amin'ny farany avaratra amin'ity tany ity. Ary raha maka ny avaratsika amin'ity tany ity de rehefa maka avaratra ianao ny eto amin'ny sohatra masina foana satria le sohatra masina foana zao no tanteraka ny teniny hitatsika io izy io. De aleo mihitsy maka ny sohatra masina référence am'izay rehefa mijery hoe aiza moa zany ny afovoany raha ijery ny afovoany amin'ity tany ity de Israel ny afovoan'ny tany. Indray tsika maka ny bokin'ny Ezekiela 38:12 aroantsika hoe aiza zany nijerevana ny santa raha ohatra ka miteny ny sohatra masina de meko anao indray ny valiny. Ezekiela 38:12 vakitsika aminarany eo soa ny tantarany zanak'Israely. Ezekiela 38:12 mba amapy sy androba ary amely indray zay efa rava saingy vo misy ponina ankehitriny zao. Io zany le israeliana niverina amin'ny tany hoe zao misy ponina izy ary ny firenena zay nangonina avy tany amin'ny jentilisa tsy izy le firenena nangonina avy any amin'ny jentilisa fa Israel. Ary niary omby sy fananana de ireo zay mitoetra amin'ny fohiben'ny tany. Ny fohiben'ny tany zany amin'ny sohatra masina tanteraka io daholo ny teny de Israel ny atao hoe fohiben'ny tany. Israel ny fohiben'ny tany ka raha vo miresaka hoe any avaratra sy atsimo sy atsinanonandrefana de Israel foana ny repère araka ny tenin'io Andriamanitra marina tsisy afaka mamaly io. Koa ny président amerikanina io nanaraka automatika tsy afaka namaly, président frantsay nanaraka automatika tsy afaka namaly, izy filohan'ny européanina zao union européenne izy ny lehibe ao, nanaraka automatika ny anglisy tsy afaka namaly, manaraka automatika ny Alemanina tsy afaka namaly, rehetrarehetra zany tsy afaka mamaly. De anao no izy mbola afaka maly ianao. Anao mieritreritra amin'izany teny zao fa tena tsy misy azo ivaliana mihitsy ny le teny. Ka raha miteny hoe veny avaratra zany de ny centre zany Israel. Ka iza zany le ho avaratra de rehefa jerevantsika ny eo amin'ny avaratra de ny avaratra ny Israel ny Moscou Russie laotsika ijery an'izay sary zay vetivetika hatro hoe manana sary tanina de
tsika misy sarytany any ty atsika ampiasaina tsy haiko na tonga ihany tsika io ary izy io ty zao Madagasikara de ty zao a eto zao izy moa ty zao any Israel zany ty io zao Liban de ty Israel ty a io Israel leo kapitentsika mihitsy normanie atika ataotsika normatika izy a de amizay tsy afaka mihetsika zany zao io de miakatra tsika any ambony a de ny ato ambany ny ambony niakatra zao sary niakatra ny sary a de jereva amizay fa tonga aty Rosia tsika rehefa kelikely io ary Moscou eo ambony io nampidiniko mahitsatra an'izao mihitsy l izy a de trany de io varavara be eo amizay a Moscou io ito Rusie ny eo ambony eo rehefa mijerinareo io Rusie voilà vao miteny Moscou tsy ma de fantatsika fa Rosia ny dikan'izay io izy io ny tany Rusia io nahita Moscou tsika teo mantsy io izy teo zay tsy efana tsara evitatsika teo izy io fa tsy taiko neny naleny teo nakaizana izy teo lasa mihitsy ny izy teo zao le vetsika le mandeha zao a de io izy io de raha mety ato ambantsika zao a de io Israel ito Israel ito io varavara be io Israel ity ambany ty io Israel zao itazanareo io Israel io de miampiakatsika amizay izy a ataotsika tsy mihetsika mihitsy fa de miakatra fotsy makantana satria ny avaratra moako ambony dikan'izay any ambony a de fa tonga ambony atsika de tatsika tsara amizay fa mosy koa no mivandravandra be ato ambony ato amizay lasa ny vakarenana rendreny saritsika izy ty io lasa ny ambony loatra teo io izy io Moscou a avaratra rehefa miainga avy ety ambanitsika de any farany ambony eny Moscou ny ao ambony ao sy ny tanin'ny Moscou de tapitra zay de io le voalaza sotra masiny hoe any amin'ny farany avaratra ny loza mely ny tany rehetra avy atsika vakina amizay izy teo rany Jeremia 1:14 eneo nge ty ho anareo tretra zany hoe de miomana zany efa miteny zay ady ah hoe ho avy ny loza mely ny tany rehetra ka de miomana fa avy any avaratra lizy a any amin'ny farany avaratra ohatrandrasanisy couleur mavomavo tamika sa zao mihitsy ny couleur lizy io de hoy avaratra tamiko irohatra avy any avaratra ny lozanjony tany any ponina rehetra amin'ny tany de mbola enolo e teny a fa indro tsoko ny fihena rehetra amin'ny fanjakana any avaratra hoy ava de atonga izy ka samy hametraka ny seza fiandriany eo anylohany teo pitika teo izy ka samy hametraka ny seza fiandriany eo anylohana ny vavahady ny Jerosalema avokoa hamelezany manda ny rehetra manodidina sy ny tanana rehetra ny Joda any hoe mazava be zany fa tena mivadika mihitsy ny tantara ny tena marina eto hoe ho avy ny fihena avy any avaratra ary amely ny tany rehetrarehetra mihitsiny izy a ary tena hatrany Israela ho asiny daholo zany ka eto zany de hoe amely an'izao tontolo zao a ilay fanjakany avy any avaratra eto aloha izy de mbola tsy fantatsika hoe izy io fa ho tenenina izy eo avy hoe Rosia ho tenenina io Rosia eto aloha izy de mbola manazava fotsiny hoe misy fanjakana avy any avaratra amely de avy any farany avaratra izy ka Rosia ny ao farany avaratra ao hamely an'izao tontolo zao de io izy io vo mamely anareo io izy mamely ny Ukrainiana sazy ataony iny atsony iza no mitarika anazy tsy olombelona de mamely valy anareo tsy olombelona ny mitarika an'io sary io de tsy olombelona ka mba tonga saina lovaka etsiary Isia 14 Isia toko fahefatra ambin'ny folo a ovaka etsika aminao ko andin'ny faharoa ambin'ny folo
enio tsara ty Esia 14:12 zany a vakitsika voninahitra tady Avasiosoa. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao lay fitarikandro zanakiny maraina. Eotrany de misy fitarikandro ka kitana moa hoe fitarikandro zany avy any ambony eny dikan'izay milatsaka amin'ity tany ity. Lay fitarikandro zanakiny maraina voakapy enjera amin'ny tany ianao a ry lay mpandripaka firenena. Misy mpandripaka firenena zany milatsaka makety amin'ny tany dikan'izao. De hoe zony izy inona ataony ty zany tsy olombelona fa raha voaketana zany moa de zavaboary avy eny amin'ny lanitra ambony iny reo extraterrestre reo zany resahana zany. Extraterrestre ty resahana ty anareo nipetan-dranomasina efa be deaibe no mahafantatra extraterrestre de fa vome mahafinaritra be zany sady efa hainareo le sara zany. Ianao ary de efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako any akatra any ambony any hono izy ty ary any ambony kitan'Andriamanitra no andratako ny sisa fiandrianako. Zany hoe extraterrestre anankiray idefian'Andriamanitra lay mpamorona sy nary lanitra sy ny tany. Idefian'Andriamanitra zany izy ty ny dikan'izao. Sady mijery any teknisiana fa miova be ny sary. Ary ambony kitan'Andriamanitra no andratako ny sisa fiandrianako. Izany hoe tena midefian'Andriamanitra tanteraka mihitsiny izy zany a. De no tsara nkeny zatra teneniny hipetraka eo ambony hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana any aparany avaratra ao. Zany hoe raha ny voalazany tenin'Andriamanitra eto zany de ity extraterrestre devoly anjelin'ny vadika ity satria anjelin'ny vadika mihitsy indreo zany dia tena mitady haniotra an'ilay avo indrindra izy a ary izy nipetraka any amin'ny fivoriana any aparany avaratra. Zany hoe hitarika ny fivoriana ny afarany avaratra izy zany a. Zany hoe reto extraterrestre zay lazainy sotramasana falantsika ty an-tany reto de ho any amin'ny farany avaratra izy a ho any Rosia ny dikan'izay. Atria vitantsika efa ny farany avaratra miala ny Israela ngeka i Rosia. Ohatrany hoe ahoana moa ny confirmena avy hatrany fa Rosia io ho avy eo ny teny fa nefa tsikelikely de no nge de hiakatra ho any amboniny avonany rano ao izy a eto izy zany de hoe hitarika ny fivoriana any aparany avaratra. Mazava zany fa any ny fivoriana izao tontolo zao ndray hivadika makany ray zany ny fivoriana zao tontolo zao ary hitantsika am'izany a ny fafirodrodiny zay matakatra fa tsisy afaka mihetsika manoloana ny Rosia zao tontolo zao. Ny atodohan'ny zahatra ao Rosia zany lazaiko anareo fa tsy olombelona ny ao. Tsy mahatakatra an'izany nareo. Hitanareo eny any ny toy ny tantara aza mba miteny mitsaka ny Amerikana ngeny matanjaka indrindra sy ny OTAN valy teny mekanao non zéro zany. Reo fotsiny tsy avela mihetsika de tsy mahazo mihetsika. Mbola herin'ny dada Avasiosoa tsy mampetsika an'ireo nefa n'izao efa tsy tazomina tsony izy. Zay no mahatonga an'io zatra io fa mandeha. Zany hoe hipoaka fe ny bomba nucléaire aleloha vovonjy ianao fa tena ho apoaka mihitsiny io. Zany ianao fe manapoaka anazy za tsy miteny hoe zany napoaka an'io fa hipoaka izy ary tsy maintsy mipoaka izy na te na tsy tia ary teny hipoaka mihitsiny izy ary tsy anankiray fa maro. Hiakatra ho any ambony avonany rano ka tahaka ny avo indrindra sy ny maro samihafa. Eo zany izy le hoe tena midefian'Andriamanitra mihitsiny izy. Mpiady amin'Andriamanitra io mazava fa tsy olona io midika an'izany. Raha ianao zay olona kely hoe dia vita hiady amin'ilay mamorona anao. Fa ireo matoa mavita miady any amin'ilay mpamorona mihitsy izy miady biby io fa tsy olona. Zay le tonga amin'ny teny hoe ary izy le ely lasa nakany amin'ny farany avaratra e. Ka ataonao ahoana ny ady amin'ny biby? Ianao zay olona kely io ale biby divanao zahatra le avy ao amboninao mahafantatra zany resaka zany daoly na président américain na président frantsay na président ny Rosiana na président sinoa na ny président mondial mahay an'izao teneniko zao hoe misy force ao ambony eo zay atahorany olombelona nefa ny force atahorany io biby ny atahorany fa tsy ny Andriamanitra namorona anazy. Le namorona le biby tsy atahorany fa le biby hitany maso no atahorany. Mampime kely le olombelona tahaka ny rehetrarehetra zay mitovy hevitra aminareo le tsy tian'ity famarinana an'ity. Lay biby namboarina indray no atahorany fa tsy nanamboatra an'le biby no atahorany.
satria matoa misy nanamboatra iny zany ny mahery nefa mahavarina nareo le namboarina eo ambony lohanareo no atahoranareo de le extraterrestre nareo le extraterrestre mampiantra nareo oviny zany no atahoranareo fa tsy ny Andriamanitra tompony sy ny fahefana nanomena azy ny saina sy natonga anazy ary tamin'ity teny tany ity zany tsy mba atahoranareo satria ny teny io milaza io za tsy tia mpanota de zay le sy tianareo zay teny zay kanefa nareo afaka miala am'io teny io ozy le olona hoe zay mipahary aminao fa tsy marina zany tenina zao aza miteniteny foana olombelona kely any nao fa aza manao an'izany ary raha diso zany teniko zany de tokony tsy niaro ny Amerikanina tsy niaro ny Israelianina fa matoa izy niaro voatety izy ny dikan'izay ka ianao ka mahery noho ny Amerikana ianao ka mahery noho ny Frantsay président Frantsay ianao ka mahery noho ny Anglisy sy ny Allemagne reo nge ny force ny otaniny ary raha ohatra anao ka momba n'izany hoe Amerikana sy ny Frantsay sy ny Allemagne sy ny Anglisy zany kireo mihitsy angeny nanaraka le baiko ny Andriamanitra toriko aminao io le tenin'Andriamanitra tato no mibaiko anazy de ohatry zany koa io ity teny ity no mibaiko any Rosia hoe ataovy ny ataonao fa tsy mahazo mijanona ntsony ianao de idiny ianao tsy maintsy manao ny ataonao hatramin'ny farany satria tonga ny fotoana tsy maintsy manao ny ataonao ianao ary efa ho avy ny hamalinanao mantsy ary lay biby ahoana moa ny ilazanao ry ambassadeur ny Osoa fa tena vakitsika ndray ny teny manaraka hoe ahoana moa ny ilazanao fa tena io mihitsy ny biby ary tena miconfirme tena 100% ianao ndora vakitsika ndray ny ten'Andriamanitra amin'ny Jeremia 6:22 Jeremia 6:22 ne jerevantsika Jeremia toko fahenina andininy faharoa amby roapolo andonke androtsika tsara ty teny ty manome toko sy andininy anareo foana de nareo kosiny mba jerevy le teny satria manomboka etsika mahita fa tanteraka dao ny teny io Andriamanitra lay mampiambina ny Israelianina io vao ray volana latsaka teo nahitantsika an'izay niarana itsy tontolo zao de milaza aminao koa fa tsy maintsy tanteraka ty teny ty ary tsy azonao toerina io satria ilay nandidy ny Amerikanina no mandidy koa tsy maintsy misy o rehetrarehetra zao ilay nandidy ny Frantsay zay tsy fantany akoriny ilay mandidy anazy no miteny koa hoe tsy maintsy misy ty teny ty tanao zany fa tena tsy azo toerina mihitsy le fampianarany Ahosoa zany natao hoe le Andriamanitra mahery le tsy tianao nefany tsy azo edivana izy tsy misy Andriamanitra afaka manohitra anazy zany tsy miexiste zany atria raha tsika mahita ny sary gaga zao ny Rosiana mahita hoe misy baiko mandeha be baiko le isiko tsy azo atao ninina zany io Jeremia 6:22 vakitsika mianaran'ny Ahosoa izao no lazainy ava indro misy firenena avy any amin'ny tany avaratra dia firenena lehibe mitsangana avy any amin'ny farany tany zay raha izy hoe avy any amin'ny farany tany io resahana io zany avy any amin'ny farany tany io resahana io zany hoe ty firenena lehibe ty zany zay hitsangana avy any avaratra dia avy any amin'ny farany tany mihitsy izy ka raha miainga avy eo Israely ianao mijery any amin'ny farany tany any avaratra any de Rosia mihitsy ny tsindrina ao amin'io toerana io izy ny force ao ambony io Rosia le izy zay efa io miady amin'ny Ukraine am'zaontsika miteny zao efa manomboka le ady lehibe farany tanteraka le tenin'Andriamanitra tsy misy azonao valiana mihitsy na ny kely aza araka ny tenin'Andriamanitra zay nomenanao teo ary jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 46:20 manome teny be dehibe mihitsy Jeremia 46:20 donc antsika maka an'izay teny zay le Jeremia 46:20 manome an'ity teny ty mba tonga no tonga ansaina hoe tsy afaka miady am'izao Andriamanitra zao nareo olombelona fa petratrara Jeremia 46:20 vakitsika amin'ny anaran'ny Ahosoa vonona trinarany lasikelo fa Jeremia toko fa 10 andininy 41-42 nefa jevantsika fa mihoatra kely Jeremia 50 41-42 Jeremia 50 azafady indrindra Jeremia 50 41-42 jerevantsika kely ty teny Jeremia 50 lesy Jeremia 50
de 41 ary 42 de hitantsika mihitsy hoe avy any amin'ny farany avaratra mihitsy ny ty loza mandeha amin'ny tany ty. Jeremia 50 41 42. Indro misy firenena avy any avaratra dia firenena lehibe sy mpanjaka maro no mitsangana avy any amin'ny farany tany. Io le izy io tsy pika sy lefina no entiny, loza be sy tsy mamindra fo izy, ary ny feony de mirondrona toy ny ranomasina, sady mitaingitra ovaly izy, ary vo manataka ny lehilahy ho ao amin'ny ady hamely anao ry Babilôna zanaka vavy. Ny Babilôna ny taranaka ratsy fanarehetrarehetra zao, ny ratsy saina rehetra amin'ity tany ity. Babilôna mpanao ratsy, miomany ianao. Avy any amin'ny farany avaratra tena matsiravina be ry zareo, tsy mamindra fo izy. Ny feony zareo de ohatran'ny ranomasina mihitsy izy rehefa mandeha, no ny amaroany dikan'izany. Zany sary rehetrarehetra zany ohatsiketra zay miainy de tena manambara ny loza miatra amin'ity tany ity, fa avy any amin'ny farany avaratra ny loza amelin'ny tany. Ambarana antsika ny teny aza de hoentinao misaina, fa ilay Andriamanitra ny teny hoe ambeny taka ny fiambina ondry ny Israelina, de nanao an'izay asa zay tokoa ny Amerikanina, ny Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina sy ny maro samihafa, niary ny Israeliana tsy ho vonoin'ny Iran teo. Zay Andriamanitra nanome baiko ary tsy azo nitoerina zay mihitsiny a, ary namerina ny Israeliana ny tany koa reo olona reo, de ny Amerikanina sy reo tanina reo nazo baiko mamerina anazy eo amin'ny taniny, de tsy misy afaka namaly mihitsy na ny kely azy. De zay Andriamanitra zay ndre no miteny ankehitriny hoe Rosia no amelanareo amin'ny andro farany. Zay Andriamanitra zay no miteny an'izay ndray. Na ary tsika maky an'izay teny ndray a, aiza moa misy an'izay teny zay zany ovakitsika ndreny izy a, ao amin'ny bokyny Ezekela toko 7:30 no vakitsika, raha operan-tanànao zany, Ezekela toko 7:30. Ary etsika dia hita fa hitarika ny firenena rehetra ny Rosianina ao anatin'izany ny Afrika. Fanambarana efa tany amin'ny 2003 daholo zany fanambarana zany. Raha ho an'ny Madagasikara de efa nenao zany teny zany ny malagasy tamin'ny 2003. Nampianarina taty amin'ny tanin'ny Madagasikara zany tamin'ny radio sy ny televizion. Radio moa ny tena nalaza be tamin'izany teto ny faritra Madagasikara, Antananarivo, Ambohidrapeto. Satria moa zany sady misy station radio, misy televizion zao station hitanareo amin'ny chaîne Yaoso TV io, raha ty Madagasikara sady misy chaîne televizion manana chaîne radio izy. De tamin'izany taona 2003 zany a no nivoany zao fanambarana izao. Zay Rosia tamin'izany fotoana zany de tamin'ny 2003 de firenena malemy voavy potika izy tamin'ny président Mikhail Gorbatchev, zay potika ny fanjakana Rosianina ilay atao hoe URSS tamin'izany fotoana zany. Potika izy ary rava ary tsy misy fahefana mihitsy. Tamin'izany Rosianina malemy be zany mihitsy, ary lazaina mihitsy tena satria nipotehin'ny OTAN izy a, ravany OTAN mihitsy ny zareo, ary zay na tonga ny problème hoe rehefa rava izy de trany de nataony zareo zay atongavan'ny Ukrainiana ho lasa OTAN fotsiny zao. Zay moa zany de politika ratsy nataony zareo mpanao politika fa de tsy mbola hidirantsika fa hidirantsika amin'ny manaraka. De ny zavatra nisy zany a, de raha tamin'izany fotoana nalemy be zany ny Rosia, tsy mba nisy ny eritreritra hoe Rosia zany ka tanjaka be ohatrany amin'izao amin'ny teny zao. Valy teny omenana hoe ay koa zay Rosia matanjaka zany, riona toa mody maty. Takanao reny biby reny. Reny hitanao mody mipetraka, ohatran'ny liona, mody mipetraka io. Fa rehefa taitra ny lohany io, tonga de matiny ianao. Ohatr'izany io. Mody maty. Fa biby. Tsy azo sangina. Efa mekony hoe tsy olona no ao. Hainao dikan'izay. Ary matoa mifindrany ny fivorian'ny firena mikambana. Hoe hitarika ny firena rehetra izy. Aza manantena zany Amerikanina tanjaka zany. Émission ho amin'ny manaraka. Aratra ny Amerikanina. Zany hoe fa iny ty tenenina ka izay mihitsy n'izy e. Fa marena dao zany meko anao zany. Tsy maintsy misy zany na tianao na tsy tianao. Satria ilay Amerikanina nge tsy nalala mihitsy no misy mibaiko e. Nefa ny zao dada mala iava ampianariko anao zao na nilebaiko anazy hoe ambeny taka ny fiambina ondry kely izy. De tena na niatra tokoa zany teny zany. Tsara tsika mieritreritra sy misaintsaina sady mandinika tsara hoe
tsy maintsy misy le teny io hitantsika rosianina mitsangana io fa ngamony ny amerikanina samy ady amin'ny rosianina zao ianareo no mody miresaka o io fa tsy mety zany io tsy mahay miady zany io tsy afaka miady amin'ny rosianina zany ny amerikana mahay an'zany reo ianareo fotsiny tsy mahay an'zany fa mahay an'zany reo iny hoe raha ny teny Ezekela 38 no andininy voalohany amarana antsika anazy Ezekela 38 de samy mandinika tsara zay nampianariko anao teo na hoe zavatra tsy honoina koa zany fa zavatra réel raha tsika mahita mihitsy ny sary ane tadidinareo ny teniko fa raha misy ny zahatra farany fetsindrindry to amin'ity tany ity ny fanjakana fetsindrindreto de ny fanjakana rosianina ny matanjaka indrindreto de ny rosianina fa io ny tena fetsindrindra tsisy maharaka ny ataony mihitsy nareo zay re arao foana ny zatra ampianariketo io hitanareo ny fataterany teny am'izay io efa mandeha io izy io Ezekela 3:telopolo enondray raha ny tenin'Andriamanitra zay nandeha afantaranao ny fahamarinana hoe zany hoe mbola azonao eritretina ntsony hoe matanjaky ny israeliana ny amerikanina sy ny frantsay sy ny anglisy mahasamihafa ny otanina zany ny malemy sady didy koa zany tsy afaka mihetsika antsony nareo didy mandeha zany avy eny amin'le tompony teny miamalemy daholo ny rehetrarehetra satria tsy metsy anao ny ataony le biby na terana tsy tia lalàna avy eny amin'le naharanlanitra sy ny tany zany tsy metsy tanteraka ny teniny zay na toe dada Iavasy Ahosoa zanany naniraka an'ilay zandra ny Ahosoa lay zanaky ny dada Iava zay ady azy hitany masonareo Ezekela 38 manomboka amin'ny 1 jusqu'à hatrany amin'ny 7 de vene toy hatrany manomboka amin'ny 15 jusqu'à hatrany amin'ny 16 ary zay ny amarana antsika ny teny Ezekela 37 1 jusqu'à hatrany 7 ary tonga tamiko ny teny ny havananao hoe ry zanak'olona manatry fiany goga avy any amin'ny tany magoga zay mpanjaka ny Rosia sy Meseka ary Tobala ary naniny amelezana azy io la terme Rosia fa tonga ary le goga de fiantsonany ny tany Rosia ny andrinany rosianina tamin'ny fotoana taloha zay ary magoga mpanjaka ny Rosia sy Meseka ary Tobala zany magoga zany de anisan'ny razambe tany alohaben'ny rosianina zany mbola ampianarina atsika rehefa mampianatra ny momba ny am'zany resaka zany zazavaina atsika daholo zany fa aleloha arana atsika fotsiny izy ka ataovy izao ny lazay ny ava tompony maro indro amelanao ary goga mpanjaka ny Rosia tena mpanjaka ny Rosia mihitsiny sy Meseka mosoka moa dikan'izany na Moscou ary Tobala moa de zareo miaraka aminy eo andininy faefatra hitarika anao ka nisy masomby ny valany ranonao matoy izy zany asiana masombia de taritina ny valany ranony tsy mety mivoaka izy nydika zay tsy mety miady izy izay ny lazako aminy hoe zany Rosia zany ny fetsindrindra ny antony olazakanareo ny antony fa izao ny antony mahatonga tsy mety miady satria raha vao miady eo izy de potika tsy ny amerikanina ny apotika anazy fa tapitra ny androny zay menanao vahaolana raha vao izy no mitsangana miady eo de tapitra ny androny de mody mitarazorazo izy fa raha ny fitaovam-piadiana zany rosianina zany lehibe ny extraterrestre ao ambony ao no miaraka aminy ary zany ny teknôlôjia faratampony raha tsy hainareo marina ve zany zany namakany de hitanao le izy saingy anao kosa mety tsy tafavirina raha hitanao zany mamaty any ianao ary hitarika anao ka nisy masoby ny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra de le hoe taritiny izy hivoaka tao ary tonga zany famohanana azy tany hivoaka tao zany didiny izy tsy maintsy mivoaka am'izay tsy mahazo mijanona ntsony izy ary tsy mahazo mitarehdrehetra izy fa tonga ny famaranana ny tantara nefa misy fandaminana tsy maintsy mandeha ao anatin'izay fizy tsy maintsy mivoaka ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafika ao rehetra sy ny soavaly de ny mpitsaingy soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra de olona maro be mitondra ampinga lehibe sy ampinga kely ary samy mitantsavatra io ary izy fa mivoaka am'izay le Rosia le avy any amin'ny farany avaratra
miaraka amin'ny Persianina. Tanareo tsara, izany miaraka amin'ny Rosia am'izao tsika miteny zao fampianarana tamin'ny 2003 zany. Izany miaraka aminy am'izao tsika miteny zao raha tsy ny Iranianina, satria ny Iranianina moa ny atao hoe Persianina. Hitantsika tsara ny fiarahan'ny Rosia sy ny Iranianina. Iza moa no miaro ny Iranianina am'izao tsika miteny zao hoe ny Rosia no nitsangana hoe raha misy mikitikitika Iranianina de eo zay eo akaiky eo hiaro anazy. Tahaka ny Amerikanina miteny raha vao misy mikitika Israeliana de eo zay mitsangana miaro anazy. Mazava zany fa ifandonana ny deux superpuissance. Tsy afaka ady amin'ny Rosia zany ianao ry Amerikanina. Zay avy hiteny hoe impossible aminao ny ianao azany. Satria ianao mihitsy ingeny lasa niaro ny Israelianina e. Baiko ny Andriamanitra Yahva ino nataonao. Tsy afa-manoatra ianao fa izy ny tompony teny, izy ny tompony fahefana, tompony hery, tsisy afaka manohitra azy. De izy ihany koa no miteny hoe tsy maintsy ho avy Rosia hipetraka amin'ny toerana nametrahana azy, satria tsy maintsy hamely ny Israelianina izy, voalahatra hamely ny Israelianina izy. Tsy maintsy miara ianao dikan'izay. Tsy maintsy handady eo anatrehan'ny famarinana ny rehetrarehetra. Ny famarinana zay raha avy amin'ny Dada Yahva io tsy maintsy tanterahana, tsy maintsy tanteraka ny teniny. Miaraka amin'ny ary ny Iranianina zay atao hoe Persianina, ny Etiopianina, hitantsika ny fiarahan'ny Sinoa sy ny Etiopianina. Ary hitantsika ny fiarahan'ny Etiopianina amin'ny Rosianina ao ambadika eo fa mivantana le izy ankehitriny miteny zao. Raha hitantsika ny fiarahan'ny Afrikanina rehetra miaraka amin'ny Rosianina tany amin'ny taona 2003 daholo ny tenenina zany hoe miekary ianao ry Afrika. Hiakatra zany Afrika zany. Ary nanomboka tamin'ny fiakarana izy moa, ny fiakaran'ny Barack Obama tao amin'ny fitondrana, no ny voany teny hoe miakary ianao ry Afrika. Ary mbola hiteny zay ady aminy tsika miteny zao hoe aza gaga raisongadina Afrique du Sud aoriana kely. Fotoana fotsy izy ny andrasanareo. Ary aza gaga ny mahita ny Afrikanina mihazakazaka manatona ny Rosia, satria baikon'Andriamanitra ny izy efa tany amin'ny 2003 daholo no tenenina zany. Miaraka amin'ny Etiopianina, miaraka amin'ny Libianina. Anao ny Etiopianina sy ny Libianina efa nisy atao hoe goavana mihitsy ny eo amin'ny fatin'ny Afrika ao zao tsika miteny zao. Efa tena mivadika makany amin'ina moa ho any amin'ny faritry ny Rosia daholo ny rehetrarehetra ambony tany. Ary zay no mahatonga ny faritra Afrikanina rehetra zay taritiny izy moa ty Ibrahim Traoré zao no miantony rehetrarehetra mihitsy hoe hiaraka amin'ny Rosianina am'izay fa oka zay ny fiarahana amin'ny tandrefana. Tenin'Andriamanitra nampianarina tamin'ny 2003 tetỳ Madagasikara zany, tao amin'ny radio HFF amin'ny Touré Soa sy tao amin'ny télé HFF amin'ny Touré Soa, manamarina zany ny ponety Madagasikara tsy nisy zany tamin'ny 2003. Izao hitantsika izao ny fitonga lalany Afrikanina makany amin'ny faritry Rosia daholo. Le hitantsika ny zareo Wagner eo amin'ny faritry Afrikanina ao. Ary ny Afrikanina zay efa mitongirana tsy mety miaraka amin'itsony amin'ny Frantsay sy ny Amerikanina. Ary efa tena azo lazaina hoe miantsy ady mihitsy ny ary ny ataon'ny sasany tsy te hiaraka amin'ny Amerikanina sy ny Frantsay intsony izy. Maninona? Mandeha ny baikon'Andriamanitra, mandeha ny baikona alefa ny zay ady avy any amin'ny Dada Yahva hoe lasa hoe miaraka amin'ny Rosia satria baiko le izy. Ohatr'izay ny Iranianina hoe miaraka amin'ny Rosia ny Arabo. Jereo raha ohatra ka nisy ny resaka petrolina, ny tenin'ny Amerikanina mba hiara-miasa amin'ny resaka fanaovana amin'ny kona petrolina fa nilavy ny Arabo. Tsy nety ny Arabo fa niaraka tamin'ny Rosia foana izy, niarantsika hita tao zany vaovao zany. De laza ve nareo vo hoe diso ny teny nambaran'ny ambassadeur ny Soaziady tany amin'ny 2003 zany. Maheno daholo zao tontolo zao. Ary maheno ny malagasy eto Madagasikara, maheno zany fampianarana zany. Nareo ny ampitan-dranomasina zao no maheno sy vomandre am'izao tsika miteny zao. Fa miatra ny teny. Jereo le ataon'ny Afrikanina fa miala amin'ny Amerikanina sy ny Frantsay, miala amin'ny Europeanina izy. Lasa nakany Rosia izy, tenin'Andriamanitra io miatra io e. Tenin'Andriamanitra le miatra, inona zany no avalinareo? Inona zany no avalinareo fa tenin'Andriamanitra miatra io? Io ny ny Afrikanina tsy mety miaraka amin'ny Amerikanina sy ny Frantsay intsony. Tena tsipahany zareo mihitsy le izy. Mbola maro ve nareo tsisy tanteraka le teny? De tahaka an'izao fatanterahany teny zao ny ilazako aminao hoe de tsy maintsy ho avy ny fatanterahany teny hiakatra Rosia izy efa miakatra io. Tsy hijanona intsony ary tsy afaka mijanona intsony izy ary tsy mahazo mijanona intsony izy mandrapatanteraka ny teny rehetrarehetra.
tsy misy memiady amin'izany nareo. Marana ny teny tanteraka ao amin'ny andininy fadimy folo ny vakitsika ty hitantsika teo ny miaraka taminazy ny afrikanina, miaraka taminazy ny amin'ny iranianina ny reo araby reo a, de vakitsika am'izay ny andininy fadimy folo a ka hatramin'ny fahinambiny folo a hamarana antsika ny teny a eto ny mamatra izy hoe zareo avy any farany avaratra ny rosianina le farany avaratra. Ny andininy fadimy folo aza Ezekela 38:15 ka hatramin'ny 16 ary ho tonga avy any amin'ny fonenanao, avy any amin'ny farany avaratra ianao, tanao le farany avaratra zany Rosia. Raha mijery ny avaratra par rapport amin'ny Israel atsika de Rosia ny farany avaratra. Ary tena nitsindrina mihitsy nefa le tarikatra amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa tao hoe Rosia, goga mpanjakan'ny Rosia. Tena mpanjakan'ny Rosia mihitsy ilay goga izay hamono an'izao tontolo zao. Mimany ianao ry Amerikana fa tsy maintsy milefy teo anatrehany. Mimany ianao ry Frantsay fa tsy maintsy milefy teo anatrehany. Ary tsy sinoa zany no afaka hibaiko ny Rosianina. Ny Rosianina raha no mibaiko ny sinoa. Raha mba fantatrinareo ny zava-doza ao anatin'ny firenena anankiray de tsy namaly nareo. Saingy nareo tsy mahalala ny zava-doza ao fa reo filopianareo mahay any histoire ihany ny sasany. Fa le hoe voninahitra sy le hoe rehare de tsy amanao ninina de mody misesisy teny fa tsisy memiady aminy. Tsy misy memiady am'reo zany. Marina zany teny zany. Ho tonga avy any amin'ny fonenanao, avy any amin'ny farany avaratra ianao, mba amin'ny firenena maro miaraka aminao. Fa firenena maro reny miaraka amin'ny Rosia. Aza mieritreritra reo fa tsy maro miaraka aminy. Mitongirana makany Rosia daholo zao to zao rehefa tonga mibaiko mampandeha an'izany. Mandeha makany daholo nareo. Fa didin'ilay avo indrindra tompony teny tahakan'izy miteny hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ny Israelianina de ny ambiny ny Amerikana sy ny otanina. De zany koa ny teny hoe mandehana tanterao zao teny zao. Tsy maintsy mandeha manatanteraka ny teny rehetrarehetra satria efa misy koa moa mandeha raha teo fa vao mehy mafisina ny teny tanterao. Efa tamin'ny 2003 zany teny zany nandeha. Tonga zao ny 2024 mandeha ny fanatanterana ny teny tsy maintsy fiteny hatramin'ny farany zany fa didiny ayava. De olona marobe sy miaramila betsaka ary andiny fahinambiny folo Ezekela 38:16 ary akatra meliny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina ny tany ianao. Ho avy izy ameliny Israelianina ihany koa tahaka nataony rehetrarehetra teo ihany, tahaka nataon'ny Asirianina, ny Babilonianina, ny Medianina, ny Persianina, ny Greka, ny Romanina, namely azy daony rehetrarehetra. Zao ndray zany misy amely azy farany, tsy izy ny ameliny Israelianina farany fa ny Rosia. Zay no mahatonga azy tsy mbola velakitiana fa miandry any Rosia. Raha ohatra izy ka misy miketika de manjary tsy misy ompiteny Rosia tsony. Ka mandra-piakatra any Rosia de tsy misy ambenana izy. Io izy io nefa eo Rosia, mimanao ry Amerikana fa tsy maintsy miala am'izay ianao. Tsy maintsy miala ianao. Tsy maintsy miala daholo nareo amin'ny fiarovany Israela fa tsy mety tsony. Ilanareo miasa nareo fa tsy maintsy mandreny teny. Atsika vakitsika teny hiakatra ny meliny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina ny tany ianao. Tsy maintsy ho avy zany ny famelezany zareo indray ny Israely ihany. Ohatran'ilay sary teo ihany. Ary rehefa miseho zany sary zany a, izy manomboka manangona ny tany rehetrarehetra, mampiseho amin'ny mahabiby anazy izy, tsy te hafantatra an'izay rehetra mikitikitika anazy izy, fa tena ompiteny dao zay manamelingela anazy, de ny farany hameliny Israelianina am'izay zay ny farany. Roviana hono no tonga zany de mamaly am'izay ny teny Andriamanitra hoe ao farany hoe any ampara no tonga zany. Rehefa tonga ny farany zao fa iainantsika zao nefa ny farany tsy maintsy miala Israel tsy maintsy miala ny Amerikana na tena na tsy tiana de zao ny voalazany. Ary hoentiko ameliny taniko ianao mba hafantaran'ny firena rehetra rehefa miseho masiny natrehany aho ny amin'ny ataoko aminao ry goka. Io Andriamanitra iava eo am'izay amin'ny alalan'ny Jehosoazanany zay mpanatanteraka ny teny, io ny amely anao ry goka. Melo lalana an'izany Jehosoazany ny zandriny ziady azy hitanareo maso.
tapitra ny fampianarana androany ny filazana aminao fa tena tsy afaka miady amin'n'oko rosia io zany ianao koka mpanjaka ny rosia tsy afaka miady amin'io zany nareo ny fahendrena aleo miala toy zay potika fa tsy mahataitra-ndreo manapotika anareo olombelona tsy taitra am'izany reo jereo vao ny anapoteny an'ny ukrainianina zay rahalahany ary azo lazaina misy hoe dadabeny ary ukrainianina reo de dadabeny raha ny firazahana zany resahana de tahaka ny dadabeny fa vonoany ataony fainy mihitsy tsisy andra mihitsy izy tsy mba misy mieritrehitra hoe mba fianakaviana ray any ngetsikeka tsy tokony famono tsy miraharahan'zany izy tsy miraharahan'zany mihitsy izy ny endry mahita ny lozaka mery de dala mandrosoka vo enganika iain'ny teny hatrany farany anao ary ao le fampianarany eo soa ary ao daolo ny zahatra ho atoroanao eto fa efa tonga ny farany ary efa hifarana le farany isao miratsa-tananao sisa fa efa tonga ny farany efa be zay ny lasa efa kesy le mpilatananao efa hiditra ntsehatra lay biby fotoana foy sisa tena taona foy kely amin'ny ratsa-tanana sisa ny isaina de hiditra izy tsy azo sakanana tso ny teny mirary soanao zay ady aho tonga saina hijeryn'ny fahamarinana marina anao fa tsy hijeriny zavatra hitany sainao fa lay zava-marina nampianarina anao no jirenao am'izay hoe moa va misy me miady amin'io andriamanitra io zay na tonga fampianarany zay ady ara ohatra anao nijery hoe tsy misy andriamanitra me miady amin'io zany ary tsy misy olombelona zavaboary me miady amin'io zany iavano anarany le andriamanitra ray malalako iaiava ary ny zanany le malalany de iahosoa ary lay ny rany tonga ety aminareo ety de ziady aha mirary sonareo tainao soa tonga saina izy mandria ary tena mijereva ny lalana ovony famonjena ny lalanao avotiny fanahinao efa afaka sika misaotra dada marayavao misaotra noho ny amin'ny asoavanao sy ny hatsaranao nomenao an'izao teny mahafinahitra mitondra famonjena mampafantatra ny herinao an'ny olona rehetrarehetra ampafantarinao azy marina ny mombanao hoe iza ianao le andriamanitra abrahama sy isaka sy iakoba tamin'ny fotoana tany aloha tany ary ianao andriamanitra ny amin'ny lanitry andriamanitra iahosoa ianao andriamanitra anziady ah ianao tonga ny fotoana ampafantarana ny fahamarinana amin'ny olombelona rehetrarehetra ary tonga ny fotoana ampisehona ny heriny lanitra rehetra hamerenana ny voninaitrao mba tanteraka ny tenina hoe ny voninahitro tsy omeko ny ahy ary ny anarako tsy azo lotony iavano anaranao iava lay miteny ka tsisy masakana milaza tsisy matohitra iavano anaranao iava taio zao teny zao ary zay mandre ady de hitondra soa azy ny teny famerenana azy hitodika ho any amin'ny marina ho famonjena ny fanahy dada iava malalo voninahitra nao mandrakizay taio zany teny rehetra zany mba tena hitondra soa sy fahasoavana ho an'izay miaina famonjena ho an'ny fanahy ny tany ho anao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaranao iahosoa nanaovana zany vavaka rehetra zany halleloia amen de zay no amarana atsika ny teny tamin'ity anio tia maraha soatsika etra samy teny soa ho amin'ny fitoizan'ny fiarantsika indray amin'ny fandarana manokana amin'ny manaraka filomatorya